teraka ny fitiavan'ny fahefana dia manolo eo ny fasika tsy maintsy rodana na oelana ho any eo ny fanabeazana amin'ny maha olo-pirenenantsika toizo ny fotokerika ny tanantsika farafaratsy izay nitaliako anareo tsy atao fitaovana politika ny fiangonana hoy docteur Martin Luther King tokony ampahatsiarovana ny fiangonana fa tsy tompony fanjakana izy ny fiangonana zany na mpanompony fa izy no fiekeretra ny fanjakana tokony ho mpitarika sy mpanisy ny fanjakana izy fa tsy tokony fiasany naovily raha izay manana boky elitiavana zany zay rehefa nitakila pasieny fitopolo zany eo rehefa ny fanabeazana ny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana zay tsy afa fa tena fijoroana mahazaka Andriamanitra antsika miara-miasa amin'Andriamanitra antsika izay nanono zavatra rehetra ho tsara araka ny Genesis toko voalohany sy toko farany niezaka fiangonana maitso sy sekoly maitso ary ezaka fambolena azo fihinam-boko dia tsy azo sika hajanona fa mainka koa aza tsy maintsy ho hatsaraina izay famboleka-azo atao tsy maintsy ara-maso vanona fa io koa avana ny fanabeazana ataontsika amin'ny alalany sekoly ezekiely ka nahafantsika nametraka ny rafitra rehetra kehitriny vaorona ny antsoina hoe sefampa sekoly fanifana-mpampianatra ho any ambaratonga voalohany hifameno amin'ny antsoina hoe IFRP Institut de Formation et de Recherche Pédagogique izay manofo fanifanana mpampianatra ambaratonga faharoa sy fahatelo ary efa voaorona ny sekoly doctoral SEKEM mameno ny fampianarana ambony ao amin'ny Unifran Université SEKEM Ravelo John ampiromboboy ny sekoly SEKEM mandray sahanjara mavitrika amin'ny fitafiangonan'ny sekoly sy ny isan-jato ny tetibolana fitandremana na manana sekoly na tsia ary no fanapahan-kevitra ny synodalevitsika fa raha velona ny sekoly tsara antoka ny poavin'ny fiangonana fohy maso isika raha manadino fa raha lasany hafa hianatra any amin'ny avokoa zanatsika hikatona ny fiangonana raha pitso notadidinareo zany teniko zany fa raha mirakitra fahamarinana lalina ny teniko hoe zay tompony akizy sy ny tambolany tompony ho avy eo fantatsika ny hevitra zany afaka apetrako aminareo zany tokony ambarako aminareo ny avana marana amin'ny fifaliako ny amiezaka lehibe nataotsika nametraka vinsika hoe anorona sekoly SEKEM vaovao misy araiky ambiny folo amzato amin'ny fifototesanyty ary namanitratratsika zany vinzany omeolaka hatrany ny fanabeazana fahadimy elohany farany miorena tsara hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra niorena tsara hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra namiditra ke ny fanoeratsika ny fanambadian'olona mitovy fananahy ifikiratsika amin'ny fomba tsy hay toerina ny finoana trinitaire inontsika an'Andriamanitra ray zanaka faray masina ijoroantsika tsy misy maromarotry iraisana ny tsy fampifangarona ny fona kristiana amin'ny firongo ny fanompantsampy sy ny fivavahana satanika izany nandrenantsika ko fiainany SEKEM mariavana miaraka amin'ny herinandro masina velon'ny Pasika ny herinandro fanay masina velon'ny Pentekoste ary ny herinandro sambatra velon'ny Krismasy masao ireny hararoto herinandro fandalinam-ponina izany koa rehavana nandresantsika fotoana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora zany dia ny ankizy sy ny tanora rehetra fa tsy ho an'ny sekoelary direny akory ho an'ny ankizy sy ny tanora zany fotoana zany fa tsy natao hitenenana amin'ny ray aman-dreny akory na ny ray aman-dreny miteraka na ny ray aman-dreny mpiandraikitra za matsy rehefa mandeha ny any de zao izy rakizy any reo fakatiava tsara ary sy miorena tsara trany amin'inony amin'ny tenin'Andriamanitra farany fahaenina farany any an-danitra ny tanjona rehefa avy mijoro tsara teto an-tany any an-danitra no tanjona rehefa avy mijoro tsara teto an-tany hoy ny fanamasiny apôstôly Paoly no raisinay ho teny fanevana zao fisotrotonona izao Kristy no antony avy elomako ary ny fahafatesana no azo tombony Filipianina toko voalohany ny faraka amin'ny roapolo i Paoly any am-pigadrana nefa mahasoratra epistily fifaliana no milazana i Paoly efa vonona koa ao amin'ny Kristy zay ambarany fa tsara lavitra araka ny Filipianina toko voalohany ny fahatelo amin'ny roapolo ary tsara lavitra io any an-danitra io aorian'ny famonoana azo martyra
no miteny izany. Fa iompona indray avana marana ny fanambarany tompon'Andriamanitra iray nanao hoe tsy miho sambatra na ny hazo fahafinaretana na ny siram-pahoriana no anton'ny fiainana fa ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra na ino fidona na ino mpitranga. Tsy miho sambatra na ny hazo fahafinaretana na ny siram-pahoriana no anton'ny fiainana fa ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra na ino fidona na ino mpitranga. Misaotra anao rehetsikely moa miray ena aminay an'izany teny fanety izany. Misaotra amin'ny fandraisana anjara feno fitiavana amin'ny fampitana ny trano fiangonana FJKM amin'ny Bilibianabo Kristy fiainana. Izay no anarany io avana marana. FJKM amin'ny Bilibianabo Kristy fiainana. Kristina amin'ny havelomana no soratra hipetraka amin'ny Andohalambony. Misaotra anareo fa rivoranay amin'ny trano Amboky Trankemanto misy Trankemanto. Izany ny anaran'ilay tanàna nomena azy endaky manjaka nambarany fonokolonika. Mba hiombontsika le Kristy no antony haveloma par fahafatesana azo tompo. Mba ho Kristy no antony havelomana fa tsy ny vola. Le Kristy no antony havelomana fa tsy ny asa. Le Kristy no antony havelomana fa tsy ny fitadiavana voninahitra. Kristy no antony havelomana fa tsy ny fitadiavana fahefana. Kristy no antony havelomana fa tsy ny hotenin'ny olona. Ary fa Kristy no antony havelomana. Ny endry fahafatesana rehetra dia tsy misy fahakampo. Na iray azy fa azona tombony avokoa na fantanjana na fanenjena na fanalambara na famonona amin'ny fantona. Ny fahalemena tsy maintsy editsika kristiana dia izao. Kristy tiana ho antony havelomana nefa ny endry fahafatesana mety ateraky man'ny Kristy tiana ho androsera. Izay te hanana ny Kristy ho antony havelomana dia tsy maintsy manaiky sy miomana ary vonona hiatrika ny endry fahafatesana ateraky izany. Araka ny fepetra nambarany Jesosy mazava hoe nazovy ny tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekenao mpianatra izy. Luka 12:25. Fa raha alain-tanahy isika hikatsaka ny homaminy olona fotsiny dia feno ny teny tsy misorona lazainy Jesosy. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra. Luka 12:25. Ary Paul, ary ankehitriny, olona vany na fitisa Andriamanitra, sa mila sitraka aman'olona? Raha mbola mila sitraka aman'olona, dia tsy fanompony Kristy. Galatiana 2:1-5. Raha alain-tanahy handositra ny fanenjenany amin'ny Kristy izy. Dia havelony apôstôly Paul amintsika indray fa izay rehetra teo ho velona amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy enjehina. Timoty 4:5. Hoy raha teo Jesosy, tsaroviny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa. Ary hanotandrona ny teniko izy dia hitandrona ny anareo koa. Jaona 5:20. Fa misaora izay manenjika anareo. Misaora fa aza manojona. Romana 4:20. Andino 5:20. Raha alain-tanahy isika ho menatra hijoro vavolombelon'i Kristy eo anatrihan'ny olona dia mampitandrina antsika Jesosy ka manao hoe fa na iza no homenatra sy ny tempo amin'ny fitaranaka sady mijangajanga no manotaki dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny ray mbaniny anjelimasina. Marka 8:30. Raha alain-tanahy isika hiferinayna ny amin'ny fitsaratsarany hafa antsika dia mampaheno antsika ny ten'Andriamanitra manao hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsarany Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony ny tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Korintana 4:5. Koa mijoro tsara any an-danitra ny tanjona rehefa avy mijoro tsara teo tany. Ny tena madika ny te qualité ty. Rehefa jerena ny teny fototra amin'izany qualité kalitao zany dia izao no azahoana mandika azy hoe efa toetra le izy, efa natiora le izy. Raha tenenina amin'ny voambolana malagasy zany dia hoe ny dikany qualité zay samy fono.
zay zany tsy mahay manao zavatra tsy qualité, zay natao hoe fiangonana, zay zany foana. Ary lay mandroso any amin'ny asa mahavokatra be hatranintsika fiangonana dia mazava tsara ilay teneniny ao. Inona indray zany hoe mahavokatra be? Quantité zay. Rehefa tenenina indray ny dikany hoe quantité any amin'ny teny fototra dia ny hoe be dia be ny dikan'izay. Dia ianao re mivanaka mijery azy manao hoe hoay reto izy. Raha vao miteny ianao zany quantité dia ataovy ao an-tsaina hoe hoay reto izy, mihoatra noho ny eritreretako azy, ny fahabetsahana. Ny qualité zay zany foana. Ary zany refitsika zany filohan'ny efitsika zay tarihana ho anay. Hitarihana atsika amin'ny tenin'Andriamanitra koa mbola mankahiriny tsara mandraka ankehitriny ny asa tsara sy ny kalitao atsika, ny habetsahany zavatra zay ataotsika dia mandeha trany ao anatin'izany. Ndeo fitinina ny ten'Andriamanitra. Nisy ny fahasairanana ray zay nanaitro Maria eo amin'ny fiangonana zany, nanome baiko Jesosy. Dia narana ny tenin' Jesosy tsara ny vokatra sady betsaka ny vokatra, ary zany nantenainy andray ao anatin'izao taom-piasana 520 zao. Ary amparesana atsika fiangonana andehanantsika trany, aza mba mitady zay zavatra eo ihany, aza mba mitady zavatra zay heverina fa hoe efa mba be zay, fa mitadiava le qualité zay zany foana, mitadiava ny quantité hoay reto izy. Amen.